fifidianana kominaly regionaly ary senatorialy anambatra ny hery ny vondrona ambodivony tsy hanolotra afa-tsy kandida tokana ny antony HCC ihany koa izy ireo manoloany tsy fananaran-dalàna miararaka ankehitriny mikasika ny fandikany ilay andiny fa 450 ao amin'ny lalam-pandrinana. Bokan'ny trosy Madagasikara, 300 ny arkarena faobeny malagasy dia mbola trosa avy any ivelany avokoa amin'izao fotoan'izao. Tsy tokony antehitra amin'ny fitrosana avy any ivelany Madagasikara raha ny fahitan'ny mpandalina fiarahamonina Hermanitra Lila androany ny fitrandrana any arena anatiny no vahaolana tolona. Fanakatonana abattoir filanjana sora-baventy no nentin'ny mpiasa 520 eny vodivorona nentina nanehoana ny tsy fankasitrana ny fanapa-kevitra andraisin'ny ministra Antelme Ramparany ny herinandro lasa teo. Laza ny ministra ny fiompiana androany fa 30 hatramin'ny 80 andro ihany ny fikatonana ahafahana manisa ny omby eto Madagasikara. Niakatra ny vidin'ny anana tsy mahazo an'ny intsony ny ariary zato ariary ankehitriny eny an-tsena. Niakatra nanaraka ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ny vidin'ny anana amin'izao fotoan'izao. Anton'izany ny fiakaran'ny vidin-tsolika, ny fahasimban'ny lalana ary ny faharetan'ny fiakaran'ny rano teto an-drenivohitra sy ny manodidina hatrany amin'ny faritra. Any Lille, Rara Carleton misokatra ny fanadadiana amin'ireo voaroroy. Talian'ny FMI teo aloha, mpitandro ny filaminany, mpisolovava ary mpandraraha mahatratra 440. Sazy mety hiandry ny Dominique Strauss-Kahn ny fampidirana amponja 10 taona miampy lamandy ray faingo 5 tapitrisa euro. Miandindiny izay vetrany. Tanane. Ty tanane. Ty tanane. Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Inona zany eritreretin'ny lawa atao cadeau an'amy ty Saint-Valentin ty? Inona ty ndre? Izay omena tiako daholo. Ary ny cadeau mba inona ki? Chut, surprise. Joyeux Saint-Valentin Ji. Ary aiza ny ana? Tinela. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magazay Baolay. Baolay, mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia rehetra. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+, à seulement 45 000 ariari par mois. Bonne CAN Orange 2015 sur Canal+. Ny hazo ny vanonkolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana,
Mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar, évolution immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Cours Assam. Cours Assam. Hoanao manao ny fanadinana BPC, Bac A, C, D, G2 Techno, G2 Pro, G3 Pro, BT industriel et génie civil. Misokatra ny fitsoratana anarana ho an'ny cours accéléré fidirana alarobia 4 févroary. Ankino amin'ny mpanabe azo antoka ny hoavinao. Cours Assam Analakely, Amboubao, Ivato, Analamahitsy, Tos, Ambatondrazaka, Antsirabe, Moramanga ary Mahajanga. Téléphone 22 345 38. Matokiny Assam dia tokony tena anao ianao. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Ankafalindray tomboky lasongo vavy izy tia nantokatrano amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasinao indray anaraka ny fampalambaovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV hatramin'ny farany. Arabaina manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA any amin'ny faritany ny Toamasina ny pejin'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fiarana amin'ny tian'io ity nanambatra ny heriny ny vondrona bodivony tsy hanolotra fa tsy kandida tokana ireo antoko politika dimy mitambatra ao amin'ny vondrona bodivony amin'izay fifidiana atao rehetra hatramin'ny taona 2024 mahalona ny tsy fanarandalana ny CC statut ihany koa dia ny antso ny tompona ndraikitrisana ambaratonga ny ireo antoko politika mitambatra ireo manomboka ny amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka madinika fanadidiny. Taorin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana Desambra 2024 teny Ambodivona sy ny 14 ny volana Janoary 2024 teo nivoaka tamin'ny fahanginany indray ny vondrona Ambodivona rehefa nilavin'ny Conseil d'État ny fitorinana napetraka izy ireo noho ny tsy maharadalana ny fomba nanendrenan'ny Premier Ministre Ravelinarivo Jean tsy mbola novalin'ny HCC ihany koa ny requête napetraka izy ireo mikasika izany. Anambatra ny heriny mandritra ny fifidianana rehetra atao mandritra ity fotoam-piasana ity ny vondrona Ambodivona. Izany hoe kandida tokana natolotry ny mapara ny ARD Avana, ny VPM Malagasy Miaramiainga, ny Araksika ary ny atoko maitso amin'ny fifidianana kominaly, ny regionaly ary ny senatorialy. Manapatonga ny efa taona moa zany zosy ao anatin'ny efa taona manaraka zany dia ariasa zay. Ariasa amin'inona moa ifarimbana hiatrika fifidianana inona izay rehetra zany dia anao lisitra iombonana ary kandida tokana isaky ny commune manomboka zao ary zay eto mivory eto dia eo an-dalana fanaovana an'izany zao asa manomboka zay ny asa namandraketina anay ao anatin'ilay accord na ao anatin'ilay fifanarahana ny hoe manomboka miasa zany ny comité technique mifanaraka isaky ny commune ametraka liste tokana ary kandida mera iombonana. Ny antsony HCC ihany koa izy ireo manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miariary ankehitriny ity androm-pitsarana ity izay mbola mangina lohatra eto manoloana ireo raharaha goavana mbola miandry azy ireo ary mbola iandrasan'ny vahoaka malagasy valiny ihany koa. Vato fototra iorenan'ny tany-tandalàna ny lalam-pandrenana raha ny fanazavan'ny reto avy amin'ny vondrona Ambodivona ireto ihany. Misy hoe tia ny voalazan'ny lalàna araka ny fijerinay azy ka ahoana ny fijerinareo HCC io tsy mbola ambalina izy hatramin'izao. Araka ny fahalalana azy sy fahazavana azy dia zay mba tena azo antoka satria filohan'ny fitsarana malalam-pandrenana amin'izao fotoana izao no efa niresaka taminay tamin'izany fotoana izany ny teny ny hoe raha marina voalazanareo hoe amin'ny article 54 fa mapara sy ireo miaradia aminy no tokony hanolotra Premier Ministre fa ny filohan'ny repoblika ny tompon'ny fanendrena. Tampina indray aloha zany ny domo an'ny HVM manoloana ity fanambarany ny vondrona Ambodivona androany ity. Ireo kandida avy amin'ny vondrona Ambodivona izay nahazo ny 700 isanjaton'ny vato tamin'ny fifidianana farany teo rehefa natao ny kajikajy tsotsotra. Hanao ahoana indray araka izany ny mety endriky ny fifidianana kominaly ho avy eo.
Fikarakarana ny fifidianana tsy ny avy amin'ny senita no sakana amin'ny fananganana ny rafitra mahaleo tena vaovao hikarakara ny fifidianana raha ny fanazavany filoha lefitry ny senita androany ny fitondram-panjakana izay manao be marenina manoloana ny voalazan'ny lalàna izay mamaritra ny tokony hitsanganan'ny rafitra vaovao taoriany teteza mita inona saiza ary no sakana inona ihany koa no kajy politika ao ambadika izany arao ny fanadariana hoentiny Ernina Rabary. Raha tokony ho didy mampiato ny senita amin'ny asany no navoakan'ny filoham-pirenena ny mifanohatra amin'izay didy manendry ny senita hanohy ny asany indray no nivoaka tamin'ny faraparan'ny filan-kevitry ny minisitra farany tamin'ny andron'ny praiminisitra Koloroge. Izao indray voatendro minisitra Rambahiny indray ny filohan'ny senita rehefa nandeha ny feo fa ny tenany no efa saika teo amin'ny toeran'ny praiminisitra. Mipetraka indray ny aya teo amin'ireo kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny amin'ny mety ho dikan'izao fanomezana toerana ao amin'ny mpanantanteraka izao. Mety ny dika ho tambiny nalan'ny filoha Rajaonarimampianina ve izany? Nipetraka ihany koa ny fanontaniana ny amin'ny mety ho fahaleovan-tenan'ny senita amin'ny fifidianana kominaly ho avy eo. Io tsy miankina amin'ny hoe eritreritry ny olona na eritreritry izaziza fa mazava ny lalàna, mazava ny didy aman-dalàna ny andraikitry ny senita dia miasa ao anatin'izany hoe fahalalàna, fahaleovan-tena izany. Zay fotsiny ny anay zay. Tsy any fa zay ny lalàna zay. Mazava ny lalàna zay dia miantoka an'izay fahalalàna zay. Zay ny ataony hatramin'izay anie. Dia zay no tohizana. Ratsaivina, efa nisy ny asam-bomerana ataon'ny senita tamin'ny taondasa ny resahana momba ny rafitra mety hazolo azy. Hatramin'izao nefa dia very anjavona avokoa izany. Tsy hita hoe nakaiza fa mbola ny senita ihany no mijoro. Ny senita izay rafitra efa tamin'ny teteza mita. Tsy ny avy ao amin'ny senita no sakana amin'ny fananganana rafitra vaovao raha ny fanazavan'ny filoha lefitry n'ity rafitra ity hatrany. Mikasika an'izay hoe ny amin'izay rafitra andimby anay efa mibelabe ny ndamatoa filoha teo aloha. Zay nge efa nanomana mihitsy tamin'ny ekitaona ary tsy kasa mba hahafahana eo mampisongadina izany zavatra izany mba hahafahana mampita ny traikefa sy ny namana. Fa eo taminao teo hoe tsy anjaranay no mahakipakitra ny mombany amin'izany fa ny aloha dia manateraka izay voalazan'ny lalàna arak'izay tokony andraikitra sy intizy mission miandenay. Efa nisy ihany koa ny volavolan-dalàna natolotry ny teny miram-pirenena ahafahana manangana rafitra vaovao mahaleo tena arak'izay voalazan'ny lalàna saingy tsy mbola misy tohiny izany hatramin'izao. Inona no ambadika politikan'ny fanjakana amin'izao fitazomana ny senita izao? Ny mbola fijoroan'ny senita izay fandikana kitsirann'ny lalàna izay nanipika fa tapitra miaraka amin'ny teteza mita ny fotoam-piasan'ny senita. Tsy misy ihany koa ny milaza fa rehefa mbola tsy mitsangana ny rafitra vaovao dia mbola afaka manohy ny asany ihany ny senita. Vaovao mikasika ny fampihavanam-pirenena ny aiky ny fisiany tsy fahaiza-mitantana teo anivon'ny FFM ireo mpikambana androany izay tsy fahombiazan'izay no nahatonga azy ireo hanolo ireo mpikambana sasany raha mbola variana amin'ny ady hatrany ny FFM milaza ho mampihavana avokoa ny rehetra tsy ankilan'izay. Ireo solotena ny gadra politika kosa mangataka ny fanorerana azy ireo tsy mazava arak'izany ny tena fampihavanam-pirenena fanadidiny izy Rakotondrina. Tsy manaiky ary taky fanonerana avy amin'ny fanjakana ireo gadra politika tamin'ny taona 2010 sy 2020. Ivondrona ho fikambanana iray izy ireo raha ny nambarany androany. Ny magaga nefa tsy tazana niaraka tamin'izy ireo gadra politika nalaza. Efa hita tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany koa fa teny amin'ny foiben'ny atokony Ravalomanana no nanao fihaonana tamin'ny mpanao gazety izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro. Androany tonga teny amin'ny FFM izy ireo nitaky ny fanonerana azy. Izay tsy manaiky koa zahay satria ohatra hoe trosanay io. Trosanay satria zay vomafy zany zahay dia nefa nataon'olona akilabao nataon'olona totoatra fiakarana nataon'ny mpanao politika sasany azahoana seza fotsiny sy azahoana vola fotsiny dia zay ny tenay fa zay tsy manaiky fa tsy maintsy ho azonay volanay. Ny Fonds de Solidarité no akana izany saingy tsy mbola fantatra hoe aiza izany amin'izao fotoana izao. Ny anivon'ny FFM izay mbola nisedra olana tatoato rasaivina nefa 3 taona ny faharetan'ny fiasan'ny mpikambana ao amin'ny FFM. Efa 2 taona izy ireo izay no teto. Itsandan'izay samy mandrirotra ny fampihavanam-pirenena avokoa ny rehetra. Ny FFKM izay nitarika ny conférence sommet ny tangalamena izay nanomboka tany amin'ny faritra ary izao ny CRN milaza anao zavatra ihany koa. Izay eto am-perinasa eto zao ankehitriny dia manomana zavatra maromaro ary mbola mitohy ilay fivorinay. Izay ataonay hoe vaovao tokony ho fantatra ny vahoaka. Fa tsy le savorovoro ny zava-dehibe fa lay fanavozana ary ny kelin'ny assemblée générale zany.
Fanovana teo amin'ny tsy fahaiza-mitantana no nahatonga ireny raha ny nambarany. Mbola hodinihana ny fanonerana ireo gadra politika ireo raha ny nambaran'ny FFM. Mbola variana amin'ny resaka anatiny sy ny zavatra hafa ve ny FFM ka ny fampihavanana azy tsy misy tokotaniny. Fa totoa maraina iny famindra-pahefana teo amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha Razafitrimo Arsolala sy ny minisitra vaovao Atala Beatrice tafiditra anatin'ny politikan'ny minisitra vaovao ny ametrana ny diplomasia ekonomika raha ny nambarany androany politika izay nalaina tahaka tamin'ny any minisitra frantsay Laurent Fabius isan'ny voakina matetika ihany koa ny momba ireo masovo malagasy any ivelany izay misy efa ampolo taona ny asa tany efa mbola tsy voasoratra amin'izao jerena ny momba ireny raha ny nambarany minisitra vaovao androany arao ny fanampanazavany. Ny tsy maintsy jerena ny diplomasia, ny diplomasia politika, ny diplomasia ekonomika ary mba zahoantsika mifandray amin'izao tontolo izao. Izay zany angamba no zavatra azoko lazaina aloha amin'izao voalohany izao. Ny programma angamba dia ny zavatra atao tsy maintsy isy ny bilan atao dia isy ny projection anjara ny filoham-pirenena zany. Tsy hoe hosoloana fa misy koa neny tsy misy mihitsy. Tsy nanao hevitra momba ny senita sy ny fikarakarana ny fifidianana moa ny minisitry ny raharaham-bahiny Atala Beatrice raha nanontaniana ny mikasika izany androany fa izany koa ny ampitatsika ny amin'ny maresaka eo amin'ny lafy ny toe-karena tsy mbola ho afaka amin'ny fitrosana any ivelany Madagasikara tao anatin'ny 50 taona manaraka tamin'ny faran'ny volana Jona taona 2024 tafakatra hatrany amin'ny 527,5 miliyara ariary ny trosan'ny Madagasikara any ivelany raha ny totanisa avy amin'ny tahiry mbola mpanjakana manan-karena nefa Madagasikara saingy tsy mbola hainy malagasy ny mitrandraka izany ho lasa fiarina lasa ny mahitahita trano ireo arena raha nambaran'ny mpandinika ny fiarahamonina sy ny toe-karena iray. Zorakodindrina no mitondra ny adindiny mikasika izay. Boka nitrosa Madagasikara, 300 ny ari-karena fahoben'ny malagasy dia mbola trosa avy any ivelany avokoa amin'izao fotoan'izao. Raha ny tatitra nataon'ny AFD na ny Agence de Développement Française tamin'ny faran'ny herinandro teo, $240 isan'olona ny fanampiana avy any ivelany sitrahan'ny Madagasikara. Ambany loatra io taio raha ny tatitra nataon'ny AFD ary mila ampiakarina tsy tokony antehatra amin'ny fitrosana avy any ivelany nefa Madagasikara raha ny fahitan'ny mpandalina ny fiarahamonina iray androany. Ho azy fa olana tsotra ny fitrandrana ny arena anatiny. Eto amin'ny hevitsika zany misy arena koa miotrika. Tsy resahana, tsy ampiasaina fa avela. Ataoko hoe ilay fanampiana avy any ivelany dia ny mikolokolo mitaiza toe-tsaina na fahantrana. Ka tsisy mihitsy viana azo tanterahana raha tsy misy fanampiana avy any ivelany. Nefa tsy mbola nieritreretina akory inona moa no misy eto amintsika. 7,957 miliyara nitrosan'ny mpanjakana malagasy amin'izao fotoan'izao raha nitatitra navoaka ny tahiry mbola mpanjakana ny volana desambra farany teo. Trosa avy any ivelany avokoa ny 5,755 miliyara ariary amin'ireo. Ny fitondrana nefa tsy mitsatra ny mitady famatsim-bola avy any ivelany. Azo atao ihany koa nefa ny mampitombo ny fampiasam-bola anatiny amin'ny alalan'ny famoronana asa raha ny nambarany avy eo anivon'ny AFD hatrany. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny nambarin'ity tompon'andraikitra amin'ny orinasa iray ity. Donc il faut favoriser le développement des entreprises existantes. Ilaina ny fampivoarana ireo orinasa efa misy eto. Fito etsisa taona ny asa mila fironona ary mila fanomanana ny fandraisana ireo mpampiasa vola eto. Lara-pamehana amin'izao dia ny fatsapahan'ny gouvernemanta ny mpamatsy vola sy ny fiarahamonim-pirenena hoe ny fandraharahana no ivon'izany. Du climat des affaires au centre de nos préoccupations. Hatramin'ny volana desambra farany teo, ny ampy 7,9 miliyara ariary indray ny trosan'ny Madagasikara amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Isiraka avy amin'ity farany no tonga eto Madagasikara amin'ity volana febroary ity, handinika ny tontolo iainan'ny fampiasam-bola no antondian'izy ireo. Fiakaran'ny vidim-piainana manomboka amin'ny 200 ariary vao mahazo anana eny amin'ny tsena madinika amin'izao fotoan'izao miakatra ny apotiny ny masonkarena amin'ny vokatra toy itony ny faratsian'ny lalina raha ny voalazan'ireo mpivarotra voatery araka izany ireo mpivarotra mampiakatra ny vidin'entana miantraika amin'ny vidin'ny legioma rehetra ny fahabetsahan'ny rano sy ny faharetan'izany mijanona any amin'ny toeram-pambolena. Fanadidinina manokana ny tanterahany Lily Rabiata.
azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny ravinanana vidiana roanjato ariary tsy mahazo anana itsony ny ariary zato ariary manodidina ny 3,1 ariary hatramin'ny 2 ariary ny vidin'ny anana iray sobika ankehitriny raha toa ka 3 ariary izany tany aloha. Naharitra kokoa vao miena ny ahavon'ny rano niakatra tamin'ity taona ity. Tsy tamin'ny tanàna tahaka izay nitranga tamin'ireo faritra iva teto an-drenivohitra ihany fa hatramin'ny any ambanivohitra profon'izany sy mba avokoa ny akamaroan'ireo legioma tonga ny tsena ary ratsy kalitao izany. Tsy mandefa roanjato efajato zay ihany ka potika ny orana mahitsy le izy dia vitsy ny miakatra ka le maskarena n'le anana mahatonga an'izay. Zo amin'ny kitapo ny akamaroan'ny alain'ny olona dia amin'ny kitapo mahavita 5,3 alina ndray kitapo. Fa taloha izy ohatriny? Taloha na 9 raha mahazo ray kitapo. Araka izany na ny anana izay nolazaina fa takatra ny fahefa-mividin'ny vahoaka azy ankehitriny no efa tsy takabidy itsony. Manodidina ny 400 ariary ankehitriny ny kilaon'ny karaoty raha toa ka manodidina ny 700 ariary hatrany izany. 500 ariary ihany koa ny kilao an'ny ovy sy ny arikovera raha toa ka 700 ariary ihany koa izany tany aloha. Izany hoe mahatratra amin'ny 100 isan-jato ny fiakarana ho an'ny vokatra sasany. Miova araka izany ny safidin'ny mpanjifa. Dia tsy haiko fa dia ny anana indray oa zao no lasa lafo be ny amin'ny zavatra rehetra dia ny anana indray ny lafo fa tsy fantatra hoe eny mety ny orana angamba na tsy mamboly firy tsony ny lasa le transport tsy haiko tsony na miova mihitsy ohatra hoe tsaramaso fa legioma le anana zany ohatra ny lafo loatra indray na izany koa sara aloha be tona ohatrany tsy misy rano izy ka zay zany raha mahavita anay zany latsaky ny 900 tsy raha ohatrany ny 300 nefa na 900 arangama mety. Miakatra hatrany ny vidim-piainana manampitrotraka izany ny fahasimban'ny lalina ka mahalava ny fotoana ampiakarana ny vokatra eto an-drenivohitra ary mampitombo ny fahasimban'ireo entana amidy. Ho an'ny taona 2024 natratra 4,7 isan-jato ny salanisa amin'ny tany ny fiakaran'ny vidin'entana fampiasan'ny andavanandro ary 5,3 isan-jato ny an'ny vary. Tsy ho azo idivirana araka izany ny fiakaran'ny vidim-piainany ioatra ny 7 isan-jato ho amin'ity taona ity raha toa ka io ny fetra napetraka ny fanjakana indrindra manoloana ny fahatapahan'ny lalina toy ny any amin'ny faritra Tangainony, Farafangana ary ny faritra Atsimo Atsinanana. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray tsy mbola nanomboka ny fizarana vola famomeniny na ny compensation amin'ny vidin-tsolika avy amin'ny fanjakana olana eo amin'ny fanondrantananarana amin'ny fampiasana ny mobile banking no lesaka hitataratra hatreto amin'ny famenon'ireo mpitatitra ny taratasy hanomezana ilay compensation manodidina ny 5,000 ireo mpitatitra efa nanatitra ny taratasiny eto amin'ny faritana Antananarivo sy ny any Mahajanga mbola mitohy hatrany ny fandraisana ny taratasy eo anivon'ny ATT fanatetiana. Tato anatin'ny iray volana nanangonana ny taratasy amin'ny fangatahana compensation manodidina ny 5,000 ireo mpitatitra efa nanatitra izany teny anivon'ny ATT. Miroso amin'ny fandrafetana ny lisitra amin'ny solosaina kosa ny eo anivon'ity rafitra ity ankehitriny ary miandry ny fahavitan'izany dingana izany ny fandefasana ny vola eny anivon'ny fikambanan'ny mpitatitra tsirairay. Mitohy hatrany kosa ny fandraisana ny fangatahana. Raha aminay manokana zany raha mahavita 3 voyage zao dia eo amin'ny 330,000 eo ny gasoil atao. Zay ny mahavita 3 voyage. Dia mety raha manao plein zany zay dia eo amin'ny 800,000 eo ny plein. Dia zay mahavita andray andro raha hoe mahavita 4 voyage na 3 voyage. Araka ny fanazavana voaray ny fanomezana ny laharam-pinday andefasana ny vola fanampiana no ahitana olana amin'ireo mpitatitra. Laharana iray ihany nomeny mpitatitra amin'ny antota taratasy efa mihoatra ny 10 raha toa ka tokony ho laharana iray isaky ny fiara. Ahina ao misy firaisana tsy kombakomba araka izany eo amin'ny samy mpitatitra ny fanoratana anarana manomboka ny volana Jolay 2024 hatramin'ny Jolay 2024 izao raha tsy ahivina nomeny izao fanampiana izao. Tsy mbola fantatra kosa nefa izay volana omena amin'ity fandoavana voalohany ity. Ny tota taratasy rehetrarehetra zany efa presque vitan'ireo coopérative ireo daholo. Toy ny carte grise photocopie anankitelo licence anankitelo patente anankitelo. Zany hoe efa miandry an'le fiantsonan'ireo automobilineo zany fa nandray andraikitra daholo ny coopérative rehetrarehetra eto amin'ny tapamena.
io moa zany enymendalana eo ihany tsy fantatro mety hoe rapitso na ravakapitso satria tsy maintsy mandeha ambaratonga ny daholo zao. Ratsaivina no feriny ho 300 litatra isaky ny fiara no mena ary 400 ariary isaky ny litatra. Manodidina ny 9,4 alina sy 1 hetsy ariary isam-bolona izany no mena ny mpitatitra iray raha toa ka mahatratra hatramin'ny 9 alina sy 1 hetsy isan'andro no fandaniana isan'andro ny mpitatitra iray amin'ny vidy tsolika. Araka ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao ny lanja sora-baventy, ireo mpiasan'ny abatoara vodivorony marain'io tsy manaiky ny fanapahan-kevitra. Noraisin'ny fanjakana manakatona ny toeram-piasan'izy ireo ny laza kosa ny ministry ny fiompiana fa tsy maintsy akatony ireo abatoara sinoa manondrana hena any ivelan'ireo noho ny lafiny ara-teknika sy tsy fanarahan-dalàna tsy maintsy ataony fanisana ny omby eto Madagasikara mialoha ny andraisana fanapahan-kevitra amin'ny anokafana izany indray na tsy fanadadinika eto Andretsilavo. Teto anoloan'ny commune ireto mpiasa ireto no naneho tsy fahafampony manoloana ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana. Tsy tokony afangaro amin'ny resaka politika ny asa famonoana omby sy ny fanondranana hena any ivelany hoy izy ireo. Tsy mazava ihany koa ny fepetra ny raisin'ny fanjakana momba ny fanakatonana ny abatoara sinoa eto vodivorona sy ny any Toliary ho hiatrany izy ireo. Taratasy no voaray izay milaza fa akantona vonjimaika ny orinasa. Miato ihany koa ny famonoana omby, mangataka fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra izy ireo. Sanatry zay anao hetsika na sanatry ny 13 menaka anjan'ny demokrasia fa mba mitaky zay hoe inona ny antony nanatonana n'ity orinasana ity izay tsy fantatray koa ny antony fa ity taratasy ity manambara hoe ny antona mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra zay. Ny antony zay nefa tsy fantatray mpiasa na rapitso na rafakapitso na amin'ny herinandro na mbola roa taona ihany koa ary tsy fantatray. Araka ny fanadihadiana nataonay, voapanga ao ambadiky ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny mpiasan'ny ministera vitsivitsy sy ireo sinoa tompon'ny orinasa. 520 no isan'ny mpiasa eny amin'ny abatoara vodivorona. Namaly ireto mpiasa ireto ny ministry ny fiompiana androany ary nilaza fa fanakatonana vonjimaika no atao aharitra 30 na 90 andro izany. Fotoana ahafahana mijery ny toe-java-misy marina eny an-toerana, anisana ihany koa ny omby eto Madagasikara. Dikan'izay dia hoe tsy maintsy fantarina tsara aloha hoe firy marina ny vokatra eto Madagasikara na hoe ny omby teraka eto Madagasikara isan'andro dia firy ihany tokony ho ahondrana, firy no hoanin'ny vahoaka malagasy eto an-toerana dia arakaraka ny consommation ny vahoaka malagasy eto an-toerana zany no amerana ny quota ho an'ny ahondrana any ivelany. Mazava amintsika tsara zay ngamba. Zany hoe ny paramètre de décision zany dia jerena hoe ahoana ny vokatra miditra dia ahoana ny vokatra mivoaka na ny input sy ny output. Ho vita ao anatin'ny ray na 2 volana ve nefa ny fanisana omby eto Madagasikara. Miankina amin'ny vokatry ny fanadihadiana atao no afantarana na ikatona tanteraka ireo abatoara sinoa ireo na tsy. Raha ny fanazavana azo hatrany tsy maintsy arindra arakaraka ny famokarana eto amintsika ny fanondranana. Antony, tany aloha raha mbola 20 tapitrisa ny isan'ny vahoaka malagasy dia nahatratra 20 tapitrisa ny omby. Taty aoriana niakatra 20 tapitrisa ny vahoaka malagasy, ny 9 tapitrisa kosa ny omby. Itsakilan'izany vaovao mahafaly ireo mpandraharaha malagasy amin'ny enomby eto an-toerana ny fikatonan ireo abatoara ireo. Tsy fandriam-pahalemana miororo ny mponina ao ilaka kandroany ariva raha ny fampitam-baovao avy amin'ny namana mpanao gazety any an-toerana misy andianjio lasitalo hatrany amin'ny 200 isa no manambana ny anafika any an-toerana androany alina andrasana ny fivoaran'ny vaovao. Ny namana mpanao gazety Fernancelo no mitantara izany amin'ny alalan'ny Antsoatarby. Am'izao zany ny ao amin'ilay partina Balasara mibata entana daholo ny olona rehetrarehetra zany satria nahenao ny zavateo. Ny arivariva teo zany tokotokony tamin'ny enora lasaka teo no misy olona nidaroan'ireo voalaza fa dahalo ireo zany ao isalo ro zala dia naverina nampitondra ny taratasy omena ny CD. Hoe ty taratasy ty atao dia tongavana any amin'ny CD fa ho avy anafika anareo androany alina. Dia chef be sady na voadarika zany olona io. Dia avy eo indray nisy tobila ny osy indray
nandeha ndraiky saka andeha ho an'ny osy tena very azalahy zay moa zao dia andro any amin'ny stationnement zany anamarina hitady ale tôbily ny osy io fa am'izao zao amin'ny party eny Ambalafary io a miala daholo ny olona manomboka ny fisaka dia ny zavatra hita ihany koa ho an'le miaramila miambina sokona vazaha reny zany efa en tenue daholo fantatra moa zany efa tena sura farany zavatra nandeha teny amin'ny CD zany zay teo dia CD ny teny mitombona misy izy le tarapasy le menace fa ny fomba ny olona manao menace ohatrany io fa nazany ara mila mailo ihany tsika mikasika ny zavatra ity zay zany zava-misy eto lakaka dia manomboka ohatrany manidinidy tany daholo ny olona eto lakaka amin'izao zany. Fanjakana tsara tatana manam-pahaizana vahiny avy any Etazonia sy Nigeria no antanteraka fionana sy tombanezaka amin'ireo rafitra miasa ho an'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara na tsarana ny ady amin'ny kolikoly. Aorian'izay amoaka toromarika ho an'ny fanjakana sy ireo rafitra izy ireo anatsarana ny ady amin'izay kolikoly izay isan'ireo rafitra antanterana izay tombanezaka izay moa ny eo anivon'ny Bianco fanadiny Olive Andriniala. Fitsarana, mpitandro filaminana, ny rafitra maly eo tena Bianco, isan'ireo no singan'ireto manam-pahaizana vahiny ireto anatanterana fanadihadiana sy tombanezaka mikasika ny fomba hiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ao anatin'ireo firenena nanaosiny ilay convention pour la lutte contre la corruption teo amin'ny sehatra iraisam-pireneny Madagasikara ka antony mahatonga ireto vahiny ireto anatanteraka izao fitsiriana izao. Il y a la possibilité d'inviter des experts. Misy ny fahazona anasa manam-pahaizana ho aty amin'ny firenena mba hifampidinika amin'ireo rafitra eto amin'ny firenena miasa ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Isan'izany ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ary mazava ho azy ny Bianco izay rafitra mahaleo tena miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ary ny CSI. Mandritra ny herinandro no hifampidiniana amin'ireo rafitra ireo mba hananana hevitra tsara mikasika ny sehatry ny lalàna izay ho mpanana bebe kokoa. Surtout le cadre législatif. Afaka hanova zavatra ve ny Praiminisitra Jean Ravelonarivo raha tsy ahivina 2.5 amin'ny 10 no isa azon'ny Madagasikara nandritry ny taona 2024 raha ny tatitra navoaka ny Transparency International izany hoe nitovy ihany ny zava-nisy tamin'ny tetezamita sy ny herintaona nitondran'ny Rajaonarimampianina. Ahafantatra ny zava-misy mikasika ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny firenena any ivelany aoriany ity tombanezaka ity. Ho afaka hitondra tohana ho an'ny firenena malagasy hoenty miady amin'izany kolikoly izany ny sehatra iraisam-pirenena araka nambarany Praiminisitra Jean Ravelonarivo. Zao fisiany zao évaluation zao dia ahafahan'ireo firenena amikambana sy indrindra ny firenena ny ivelany hanampy ny Bianco amin'ny famahana ny olona rehetra ka ahafahana mametraka tanteraka ny fiadivana amin'ny kolikoly. Efa misy ny évaluation atao ohatran'izao kasika ny ady amin'ny kolikoly dia tsy maintsy misy ny réforme ho ampiarina rehefa avy eo. Ny zoma ho avy izao dia efa moaka toromarika na rekommandation mifandraika amin'ireo fanadihadiana nataony ireto manam-pahaizana vahiny ireto hifanjohy amin'ny fanatsarana ny fomba entina miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay ataon'ny Bianco amin'izao fotoana izao ity fanadihadiana sy tombanezaka ity. Azo eritreretina araka izany nisy ny fanovana lalàna mifandraika amin'ny resaka kolikoly ao aorian'ity fitsiriana ity. Maresaka avy any ivelona ny olona 720 no henohy fitsarana manomboka androany atao anatin'ny teleherinandro mikasika ilay raharaha Carleton isan'izany Dominique Strauss-Kahn taleny tahirim-bola iraisam-pirenena teo aloha mpitandro ny filaminana mpisolo vava ary mpandraharaha samy voaroroy avokoa fanadino amin'ny sarin'ny France 24. Any Lille, anisan'ny fitsarana raha ny mpanara-baovao akaiky ny momba ny Dominique Strauss-Kahn ny mahatompo nantoka azy amin'ny tambazotra izay ahitana mpivariteny tao amin'ny hotely fandraisam-bahiny tao Paris sy Washington no nisamborana azy. Mbola mitazona ny heviny hatrany IDSK fa tsy namoaka vola momba ny ireo mpivaritena ireo. Ny fanontaniana mipetraka ho an'ny fitsarana dia ny fandraisany anjarana tsia. Iroso amin'ny fanadihadiana amin'ireo voalaza fa nivaritena ihany koa ny fitsarana amin'ny herinandro ity. 10 taona no sazy mety miandry DSK sy ny namany ary onitra mandidina ny iray faingo 5 tapitrisa euro. Raha tsy hivina, ny volana Mey 2024 nietreketraka ara-pilana nofy onikasahan'olana ary anidy olona amatrano no antony samborana ny italian'ny FMI. Tao erin'izay nametra-pialana tamin'ny asany Dominique Strauss-Kahn raha anisan'ny manam-pahefana ambony indrindra teto ambony tany no izy nitantana ny fikambanana iraisam-pirenena. Efa taona lasa izay tsara toerana teo amin'ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana filoha-pirenena manoloana ny Nicolas Sarkozy i Dominique Strauss-Kahn. Sainga nitranga tampoka indray ny afera Sofitel izay noverin'ny DSK fa namitaka azy ireo ny fahavaliny. Tranga izay nahafahan'ireo mpanao fanadihadiana nandalina kokoa ka nahatonga ny DSK tafita tanteraka tamin'ny raharaha ankehitriny.
Iverina eto toerana koa sika tao anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ireto tsy hanolotra afa-tsy kandida tokan'ireo antoko politika dimy nitambatra ao amin'ny vondronambodivona amin'izay fifidianana atao rehetra hatramin'ny taona 2024. Tsy ny avy amin'ny senita nosakana amin'ny fananganana ny rafitra malo tena vaovao ikarakara ny fifidianana raha ny fanazavana noentin'ny Ralay Arliva Andrinamamy filoha lefitry ny senita androany ao amin'ny pejiny toe-karena kosa $12 isan'olona ny fanampiana avy any ivelany sy trano Madagasikara raha ny tatitra avy amin'ny AFD na ny Agence de Développement Française ny farany herinandro teo. Tsy manaiky ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana nanakatona ny toeram-piasany kosa ireo mpiasa ny abattoir etsy fotovorana ary farany iompana amin'ny hevitry ny tanora-mpampianatra ho fanatsarana ny rafi-mpampianarana eto amintsika ny fandarana tafatafa ao amin'ny onjam-peon'ny KOLO FM raha mpitso amin'ny 7:05 no vahiny amin'izany raha malanjaona mamiainana daonja-mpampianatra dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalamavao tamin'ny ity anio ity sorona ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko.